mampisy radio manolotra ho anareo izao. Sony Tambangy. Tantara indray miaino nosoratany Alba Defson. Novelomin'ny Artoko sy Miartso Almangina ary Mizaratre Malaza. Miaraka tamin'ny Fanirandrisy Domona Lapura. Ratanjona no nikirakiran'ny lafiny ara-teknika. Fitiavana Valosoa no nandray feo. I Artoko no nanatontosa. Sony Tambangy. Rava ny asa indray aloha. Tena mahatsiaro reraka zany ka. Ary ay ve tena efa maizina be ty avelany aty? Andeha haka taxi fa tsy ahita bus tsondra izao. Na mahita aza mety mbola ho filaharam-be sy aksisika. Iny kosa fa misy taxi. Aleo tonga andesan-kanana. Taxi! Eny 67 eo. Ohatray. Iza koa ary ty lehilahy hafahafaty. Lehilahy manao akanjo mainty ambony ambany. Saromany capuchon lohany dia tsy hitako tsara izay endriny. Sody mba jolahy azy ty. Zany efa tsy afaka miala tsoa fefa lasa le fiara. Milamina aloha ry tovovavy a. Aza matahotra fa tsy pahanao ratsy aho akory. Andriamanitra. Ary toa fantany avy hatrany ny atao an'eritreritra. Tena olona hafahafa ty marina. Tsy androko izay ilana amin'ity fiara ty. Tsy ireo fa mangala-pijery eo amin'ny rétroviseur foana ilay mpamily mahita mangovotra atao fara ato. Soa ihany fa tsy ela dia ho tonga. Aleo ranga tonga dia miala eto a. Tsy maninona na hiditra elakelatra anao sa. Miala eto a sofera. Ohatrinona ny saran-dalana? Dimandrato sy dimy arivo madama. Ty ary dia veloma ianao. Tsy androko mihitsy izay nialana tao anatin'ny fiara. Andriamanitra, fa tao mbola nanaraka foana ilay lehilahy tao anaty fiara teo. Tena mpanendaka ty marina. Lehilahy lava ranjanana be. Tsy mety tazako tsara koa ny endriny fa ao anaty capuchon. Aleo ranga mandeha mafy a. Oay, fa iza koa reto olona misakana reto. Tena mpanendaka reto marina. Mifona reto tompoko. Tsisy volany aty aminay e. Ty telefony ty ihany any mba aty amiko. Ty dia avelao ahody. Ohatray. Ary toa ny anjera tampoka le lehilahy nanamba ananjy aty eo. Jereo fa mitsirara be. Ay vao tsindry ilay olona nanaraka anjy teo. Dia jereo koa nanaovana an'ilay anankiray. Tonga dia nahody ny lohany dia mipika. Mahaty avy hatrany. Misaotra tompoko nanavitra teo anatrehandreo jolary eo. Tsy niteny tsy mivolana akory izy fa zandray nataony tsara panjina. Ay lehilahy tsara tarehy be ty izy. Bogosy be. Fa iza ka ianao? Oviny, ty findainao dia ndao anaraka. Anaraka anao aiza? Orila, ndao anaraka fa any misy fiainana tsara kokoa anao e. Enao aza tsy haiko akory hoe iza. Dia anaraka anao ahoana? Tsy maintsy miala eto tsika fa jereo iny. Andriamanitra. Fa mamorona ve ny saiko e. Toerana hafa indray mety misy anay ity e. Sany masoko ve ny mamorona no mandro io? Tena mamorona angamba ny masoko ka. Mbola ety 67 a. Misy biby manandoro matsiravina be mandroso makaty. Sady tena miherinerina be. Tsy maintsy miala eto tsika e. Taony sirelatra rolona mosin'ilay lehilahy. Ny sakambiny a dia mipatainy. Nikopa kelatra izy dia iny lasa niakatra izay. Nanidina ny alany tany.
fa anjely ve ty olo ty sa inony fa hoentinao makay zah e alatsaho amin'ny tany aga mialatsiny ary orila zao ny hitako fanampiana anao tsy maintsy makany aminay ianao fa hoentinao ay zaho efa ho tongotsika hito aloha hito ny trano tranongeza be miorina ambony tendrombohatra anjana avokoa ny manodidina sody mba manono fiara e mijanona nanoloana amin'ny faravarana avy hatrany izy tena anjavina tsy hitako hoe lazaiza le elatra tao an-damosina tonga soa ianao ndao midiry e tsy olony ratsy akory fa aza matahotra ho ahy ianao anampy anao azy any ataoko fa iza marina ary tena olo ty toa tsy manana helan-datsony afa manaraka azy fotsiny evitrano malalaka be ty nidiranay ty feno fanaka tsara be dehibe eo mipetrapetra ndiaka zavatra rahantsika mihinna aloha vetivety monja tena vao maika matahotra inona ny azo aty mitebitebiny amiko izay dadany ino fa tamindray izy mitondra zava-pisotro reto ty ary miveranao misaotra inona ary reto toa zavatra menamena be ohatra ny hoe rana izy zany alefaso e oviny moa ny anaranao ie oviny ny anarako fa iza marina ianao e dia maninona ny entinao makaty amin'ity toerana hafahafa be ty mipetrapetra ianao inona ny azoko anampinanao tsy izany tompoko fa metraka fitaraina mahakasika anjanako aho tsy hita nanomboka maleriva mantsy izy antsoina tsotratrantso efa nanontaniana daholo ny avana manjakaiza fa milaza tsy mahita azy daholo tsy fomba fanaony efa izao hatramin'izao dia manany amina inspekteur mba lazao aho iny mombamomba n'izany zanakao izany tovavy manodidina ndraiky amin'ny roapolo taona izy tompoko dia miasa amin'ny toeram-pisakafoanana eo Mahamasina indro misy sary apetrako aminareo ay sao dia mba nanaraka lehilahy ohatra any amin'ny olo tiany ihany na asa matetika mantsy zavatra ohatran'izany no mitranga amin'ireny zazavavy ireny lasa nanaraka lehilahy dia lazaina fa tsy hita mbola tsy mitrangaka eo aminay mianaka izao tompoko tsy maintsy miteny aloha na miantso izy raha misy toerana le iza mahalalako eny e fa voaray ty anao niezaka rehetra izay ho fikaroana azy eny ary tompoko dia misaotra betsaka anareo mahazo mandeha ianao azafady kely ndraso ange apetrao fotsiny laharany finday anao fa hoatsoinay ianao raha vao misy vaovao so raha tety miaraka amin'ny adresinao andraso ary reto tompoko misaotra anao zay ary fa mametraka amin'ny mandra-piaona veloma ianao monsieur Ranary lazay za ry ianao ry zanako e maleto andro ny fandray varany sika dia tsy tratranto ntsony ianao mandrakizao rasy fandramako indray tena mbola tsy mandeha foana ka raha araka ny nambaran'ny mpiara-miasa amina nefa omaly ariva tokotokony tamin'ny anora sasany teo izy ny ala toeram-piasana ary avy hatrany dia lasa nody nefa tsy tonga tany hatrano akory mba lazay zary izy aiza ny mety nalehany dia sanatria ve misy nahazo anao any mipetrapetra ianao raha matokely lalasoa moa eny tompoko lalasoa ny anarako araka ny fanadihadiana izay nataonay tany amin'ny toeram-piasanareo dia ianao no namanakaiky ny orilasana kafafin'Andriamatorana azy izay tsy hita nanomboka tamin'ny alarobia hariva teo efa 3 andro izay no tsy nandrenesam-baovao tsony izy voalaza fa ianao no niresaka farany tamin'ny alarobia hariva io satria nisolo azy ianao mba azonao lazaina anay ve niresakareo farany mety fantatrao no nalehany sady koa tompoko dia namanakaiky ny orila ary tafaresaka izay tamin'ny larobia hariva io satria izaho no nisolo ny asany tamin'io fotoana io
Tena marina mantsy dia mifandimby zahay. Ny resaka ny fanaovana indray resaka tsy dia misy dikany, tsisy fandraisany amin'ny fanjavona an'izao ngamba. Eny fa lazao ihany sao mba misy pista mety ahitana ny toerana misy azoko. Alao ary fa averiko tantarenanao daholo e. Lalasoa, toa nalaky tonga be ndry androany aky? Ie, nalaky tonga aky fa tsisy natao tsony tany an-trano dia naleoko nakaty avy an-tranoko. Ary sao dia mba afaka manampy anary ndry dia mba malaky mody koa amin'izay e. Tsy maninona ane raha tonga dia ody ndry fa aleo sy loko ny asandry e. Tena marina. Ohatra eny kia. Alamindaminy fotsiny izay mbola tokony alamina dia mandehana mody fa mbola hikarakara sakafo harivanareo ndry io e. Ankia, efa andrahon-dadanay sakafonay hariva. Zany tsy mba manana koatra azy tsony e. Efa fantatro daholo akisa ny fahazaban-tsahivana tsony a. Mampalahelo anahy iny dadanay iny a. Izay no mampifofotra miasa toy izao na dia mafy aza. Tsy maninona zany aky izao a. Zarantsika aza mba manana asa toy izao na dia hoe survezy aza. Betsaka angeny tanora ohatra antsika mirerire fotsiny ano any e. Eny, marina aloha izany tendry izany. Fa zay kia, efa vita reto fa handeha amin'izay a. Masitondry fara-pitsy maraina indray tonga eo. Eo fa ezaka ifo maraina dia amin'izay mba tonga aloha aty koa e. Tsy maninona zany na amin'ny ora tokony hatongavandry foana ndry ny tonga e. Oay, zay fa misy olona tonga reny. Masito Masitondry. Dia izay ny resaka hifarany tompoko. Ay, dia tsy hitanao tsony izany ny voany tao ivelany tao. Tena tsy hitako tsony tompoko fa ny asa. Zao ary, fantatrao ve ny olona miaraka amin'ny orila? Tena tsy fantatro tompoko. Fa raha ny resaka ny fanaovanay matetika dia manan'olo tiana izy. Dia iza hono ny anarany dia mipetraka azy? Toa hoe lahatra. Mbola mamita fianarana eny Ankatso dia mipetraka ambany dia fa mbola tsy fantatro endrika tsara aloha io lehilahy io e. Dia isaky n'inona no mihaona ry zareo? Izay izao no tena tsy fantatro tompoko. Tsy manan-kambarany amin'izay mihitsy e. Eny ary, misaotra anao fa ho adiadiana manokana no mahakasika ny tovolahy miaraka amin'io. Mahazo mandeha amin'izay ianao raha matoa kely lalasoa. Ho antsoina ihany ianao raha misy ilananao. Misaotra tompoko. Veloma ianao inspekteur. Herinandro mahery izay no nahatongavako tamin'ity toerana hafahafa be ity. Hatreto aloha dia tsy haiko mazava tsara izay antonotondranao anahy ity. Toa vao maika mampitaintaina ny data nefa izao ataon'izao. Amin'ny fomba ahoana ny alako amin'ity toerana ity? Antsana avokoa mantsy ny manodidina ny trano. Ary mba makaiza ary fa lasa miala eto foana raha vao mazava ny andro. Dia ny hariva indray vao tonga. Andeha mba hijirony any ambony ihany aho e. Dia ny mbola tsy tonga izy. Efitrano malalaka be daholo izy izany. Eto indray vao misy varavarana. Ary misokasoka fotsiny izy izany fa aleo jerena. Aleo mitsaitsaika ihany fa sao dia misy olona ato. Ary aleo sokafana moramora ty. Feno zavatra hafahafa be ato. Fa inona daholo reto e? Boaty maromaro misy zavatra. Andriamanitro, fa tsy raha ve ty anaty boaty ty? Dia inona koa ty amin'ity iray ty izany?
to fon'olombelona mbola mitempotempo sady mitsingevina anaty ranon-javatra. Misy daholo reto boaty maromaro manodidina reto. Raha azoko tsara ane izany dia mpanondra nataovan'olombelona ity oviny ity. Tsy maintsy mitady lalana ela anato raha tsy teo alaina taovako. Misy olona tam'izany. Aleo miafina tao ambadika ity sao hitany. Izany fa miditra. Iny tonginy. Tazako tsara veto. Mijerijery be manodidina izy. Ohatray, ary iny ty ataony. Naka zavatra tao anaty kitapo teny an-damosina izy. Inona iny? Toa mbola boaty. Ny ray feno-draha, dia ny ray misy fon'olombelona. Iny fa napetrany teo ambony latabatra. Fa iny ty ataony. Naka vera dia nandraraka. Dia iny fa nisotro. Andriamanitro, toa hafahafa be zany kay oviny. Misy vangy roa lava ny nifiny. Dia jereo fa menamena be koa ny masony. Tena tsy olombelona ity. Sa olombelona ihany fa mivadika vampira. Ry lanitro, dia sanatrika ho alain'ny rasy taova koa. Sa kotelo baty dia tsy afaka mila vonjy amin'iza na amin'iza. Ity tsisy courant azy isargena telefona. Naka mosoara izy dia mifafany ny vavany. Dia iny fa lasa mifoaka amin'ny varavarana. Inona ndray resany ataoko hoe? Andriamanitro, toroa hevitra. Aleo mifoaka tato dia mody tsy mahalala ninina raha mifanehitra aminy. Soa fa tsy nohitiny ty varavarany ity. Sokafana moramora dia aleo midina ny amin'ny efitra ny nametrahany ato eo. Tena iny voaka iny izy rehefa tsy nahita atao. Iny manantona iny. Aleo aloha mody tsy taitraka. Orila, fa taizindry? Tsy taizaka. Mba nitazana tery am-baravarakely tery fotsiny. Hoadray, ary fa maninona no toa lasa mangovotra e? Tsy maninona izany fa ny vatako ny somary mare mangatsiaka. Midiratira mangatsiaka. Efa nitondrako sakafo maro be ndry. Ohatra n'ireny olombelona tsotra ireny izy rehefa eto anilako nefa efa haiko fa mpakatova. Eo mipetra aloha dia misakafoana fanoana. Apetrao eo ary fa hoaniko ireo rehefa avy eo e. Ok, hoan'ny sakafo hampatanjaka anao daholo reto. Rehefa avy eo miverina eto fa misy zavatra ho tantaraiko anao momba ary zavatra izay manitikitika ny sainao mihitsy. Lasa vetivety aloha mazotoa. Eny ary, miandry anao a. Efa ela ny tiako fantatra ny momba anao ty fa tsy mazavazava amiko mihitsy. Izay fa lasa izy. Dia inona izany no ataoko? Ihinana an'ireto ave? Sakafo tsy fantatra mazava hoe inona daholo. Tsy mahinana an'ireto tsony aloha e. Mba marina moa. Nefa toa mangetaeta be ny izaho zany e. Tena te hisotro rano a. Eto nefa tsisy rano fa tsy tia zavatra mivery ty. Dia voatery tsy maintsy hisotro an'ity zany ry ro rilako. Aleo rangandra manakely a. Toa mamy. Tena mamy ka. Sotroko any daholo rangaha ty a. Ary iny reto sakafo eto ambany masoko reto. Anandrana hihinana an'ireto koa dia izay lalany any lalany. Tsy maintsy mihinana fa so matiny anohanana ty. Sady mbola maro ny ady hoatrehako.
ay tsara ka to mafilotra ery kosa izy izany ary fa maninona to mafisatra be izany ny andohako dia atory be sahady raha vonikasika an'ilay sakafo kay enjana koa reto fitarainana voazoko reto ka nyrongatra indray izany ny fangalarana taovan'olombelona ary dia matetika mihitsy indrindra fa manodidina nyity toerana voalaza eto ty ny tovavy ny tena lasipatra amin'izany mbola raharaha hafa koa ty taoarinan'ilay resaka katy iny izany dia mibotra indray ty tranga hafahafa tiako le tovavy ny vadika biby mpamono olona rehefa tonga ny aliny devolatra mino fa raharaha avy tika tsy sy idirany katy tsony midiro ay monsieur Ranary mahazo toerana ianao manahoana ianao inspecteur salama tsara ka inona ny vaovao mbola tsy misy aloha hatreto fa ianareo nandrasako ampita vaovao mahakasika anjanako mino fa efa hitanareo ireny vaovao mitaritaka amin'ny gazety ireny mbola eto ampamakina azy ity indrindra ianao niditra eko mananampy amin'izay zanako izay inspecteur sasanatria efa maty nakan'olona taova mbola eo ampikaroana azy tsika monsieur Ranary aza mbola alefa lavitra aloha ny saina fatin'io tsara efa ho tapabola nge izay tsy nandrenesam-baovao tsony eny fa raha sanatria nisy nahazo azy dia efa hitany no fomangatsikany nefa hatreto aloha dia mbola tsy misy an'izany manana fanantenana ianao fa mbola velona ny hoany izy eny ary andeha aloha fa azadiny mampandrehara sendra misy vaovao na dia nofo mangatsikany azy hitanareo eny re monsieur Ranary dia lazao ihany koa izay raha ohatra ka misy vaovao any aminao zare ianao ry zanako e tena mitaintaina mafy aminao ty rainao ohatray ahoana koa ty varavarana ty to tsy mihitsy dia sanatria nisy namako ve tsy ao mihitsy ny namelako ani tamin'izany ela teto tena nisy olona tafiditra tato lao aloha miditra ka ary areo etra ny jiro mbola re daholo ny entana dia inona izany no mety lasany ohatra fa inona koa ty ambony latabatra ty valonam-bola maromaro reto nametra ny taratasy kely ato ambony dia nitsondriany zavatra fa izany nametraka azy ty teto inona hoe ny vakiny aleo aloha angavakiana dada mbola velonao fahazamana ianao re misy vola ampiasainao aza tenenina an'izanizy zao orelahy ny zanako fa lasa izy ianao dia maninona tsy andre akory dia ahoana koa ny hoe tsy lazaina an'izanizy dia ataoko ahoana re reto voly reto hoe ho ampiasaiko hony orelahy maninona dia manao fangalam-piary amiko ianao e zary olona fahafa mipetraka ery amin'ny latabatra amin'ny sisiny ery io lehilahy sy vehivavy miakanjo mainty ambony ambany tohatry miafinafina anatin'ilay fitafiana misarona anaty capuchon tsy hitako tsara koa ny dirany fa ry zareo efa mipetraka teo mitazako aleo rangana tonany eny alalana izay komandiny to mitaintaina be azany na dia anatona azy ireo nefa tsy maintsy mankety fa izay ny asako
Mirabo, inona kay ny atao anareo? Lalasoa, mipetra alondry. Oay, toa mahafantatra fa iza ary reto? Orila ihany kity a, mipetra vedivedy fotsiny lo. Orila? Fa tena andriva io? Fa taiza foana kia? Lalasoa, aza be fantaniana aloha fa zao ny antony hatongavana eto. Omena ianao ty hotely ty. Efa reto ny taratasy rehetra namindrana azy amin'ny anaranao, dia tatany tsara mba hiteraka fidiram-bola ho anao. Orila, tsisy zavatra azoko, fa omendry ahony ty hotely ty. Fa angamo anao ty mpiasa ihany koa nge sika ny ato e. Betsaka ny zavatra tiako lazaina indray fa tsy manam-potoana. Raha isy fotsiny ty taratasy ty dia ekeo izay zavatra lazaiko. Tsy hamitaka indria satria indrina olona akaiky mifoky indrindra. Ny raisiko tondra vaviko. Orila, fa manonofo ve e? Fidindry izany ty toerany ty, sa ahoany? Ao fa atao hoe izay e. Novidiko andry izy ty, ary aza be teniteny fotsiny na amin'iza na amin'iza. Dia aoka izany no tsy amin'ny raha telitsika ihany zao rehetra izao. Izay fa lasa izay. Veloma ndry. Veloma re. Fa manofo ve e? Tafatsangana eto fotsiny a, lasa ry zareo. Fa iza ary n'olona namanao Orila iny? Amin'ny fomba ahoana ny ahavitako hitantanako an'ity toeram-pisakafoanana lehibe ity? Dia noho ity izany ny tsy nahitako amin'ny patron anay intsony nanomboka tamin'ny lakamisy. Toa hoe lasa ny farantsy, tsy verina intsony izany izy. Narary tampoka hatramin'ny lohako mieritreritra an'izany ka. Allô, inspecteur Erika faly mandray anao. Izy ianao raha tsy mahadiso. Ay, faly mahainao anao a. Misy fatin'olona roa. Aiza ho aiza io? Ok ary, misaotra anao napita vaovao fa zao ihany dia andeha ho any zay. Misy faty olona hita hono any amin'ilay hotely iray lehibe ao Mahamasina. Raha ny fantatro dia taony ny asy ty tovovavy antsoina hoe Orila ty, izay mbola tsy nandrenesa-baovao mandraky ny androany. Brigadier, hiazo an'iny Mahamasina iny tsika fa misy raha mbola mafana ho vonjetsika any. Miomany ianao? Azafady kely nge mba mikisa hidiranay e. Aleo anao ny asany aloha ny dokotera anao fitsiriana ny razana. Iza moa ny tompona andraikitra amin'ity toerany ity? Za tompoko. Raha matoky ely Lalasoa, tsy ianao le namany Orila? Eny tompoko, za indrindra. Fantatro soma tsara ianao fa serveuse amin'ity hotely ity fa aiza ny lehibe anareo? Efa nampitantany ahy tompoko ty toerany ity fa lasa ny andafy ry zareo. Ay ve, azafady ary, misy fanadihadiana ataona ianao. Fa raha mety dia aleo mba hikisaka kely etsitsika. Miaino anao aho tompoko, dia hovaliako araka ny fantatro izay fanontaniana apetraka ao amiko. Ahoana ny fomba nisehon'ny loza tato amin'ity toerany ity, raha araka ny fahitanao azy? Tonga teto aminay ireo olon'ireo maleriva ary nanofa chambre tato aminay. Gaga nefa ireo mpiasa raha tonga maraina fa maty, tsy sena intsony ry zareo. Raha araka ny fijerin'ny dokotera azy teo dia maina be ny vatany. Izany hoe nisy nakara. Niaraka tamin'izany koa ny fota ao anatiny, tsy hita tao intsony. Fa mpifankatia ve ny fahitanareo azy roa maty ireo sa ohatran'ny tovolahy sy tovovavy mantsy izy ireo? Tsy mpifankatia fa samy nanana ny chambre-ny avy izy ireo. Raha ny filazany ankizana indray azo omaly aza dia samy nanana ny sipany izy ireo. Fa ny zavatra nahagaga dia nanjavona tampoka, tsisy hita tampoka ireo olon-tiany avy. Ka mazava anie izany fa ireo olon-tiany avy ny namono azy roa e. Vao nahavita ny asa ratsy ny ry zareo dia lasa. Misy caméra de surveillance moa ato aminareo? Eny tompoko, misy ato. Manana caméra miafina zahay.
tsara hojerena ihany izany mba hahalalana ny endrika ilay olona. Ndao ary ho entiko makany amin'ilay ordinateur raha misy ny vidéo ianao. Ato mandrosoa atao voamaly tokony ho tamin'ny anora sasany ariva nge azafady efa nijereko ireo fa tsy hita mihitsy ny endrik'ireo olon'ireo fa ohatry miafinafina anaty capuchon izany. Izany hoe ireo ilay olona mpamono fa mazava be izany e. Miafina anaty akanjo mainty be ireo miaraka amin'ny capuchon mantsy. Tsy hita ny endrika ry zareo fa miondrikondrika foana. Mioa ireo sary ireo fa hoentiko. Makopy eo ato ange azafady. Mbola samba ny veno niditra tato aminareo ireo olona ireo. Eny tompoko, voasamba ny hitako niditra tato. Ok, misaotra anao. Mety ho lasa lavitra ty raharaha ty fa mila anao foana izay raha matoky ely lalasoa hanampy anay a. Andeha aloha izay. Ndao ary eto foana raha misy ny ilanareo a. Manamafy ny amin'ireo olona tsy hita endrik'ireo a fa mety ho ry lasi namana iny ihany. Dia sanatria lasa mpamono olona vendry ro ry lahy. Tsy teritreritra an'izany aka. Inona mety toy an'izao raharaha famonoana olona tsy manatsiny izao? Mandroso dia mipetrapetraha ianao monsieur Ranary a? Misaotra tompoko, mbola tsisy vaovao mahakasika an'izanako ve? Tena mbola tsy misy aloha hatreto fa raha vao misy dia tsy maintsy mampandre anao voalohany izay. Efa kivy tanteraka ny amina inspektera. Tsy hitako tsony angamba orela zanako. Volana ena izay. Aza mbola manaritoky aloha monsieur Ranary a. Matoa mbola tsy nandrenesam-baovao ratsy ny mahakasika azy dia mbola anohanina izy fa tsy mipotra fotsiny. Fa hono ao izay tompoko. Tsy nanana olana ve orila talohan'ny nanjavonana izao? Ohatra hoe teo aminareo mianaka na tsy haiko. Tsy tompoko, fa maraka tsara foana izay na teo amin'ireo mpiaramonina aminay ireo aza. Eny ary fa efa mahafantatra an'izao daholo ve aloha ny havanao lavitra. So mantsy mba lasa namonjy havana izy ko. Efa tapitra amin'ny malala tsy fahitana norela avokoa ny havako. Ay, andray olo-kafa vetivety aloha fa afaka mandeha ianao. Sa mbola misy resaka tianao ampita? Tsisy ka, aleo andeha. Zavatra tiako ampitaina aminao tokoa mahakasika norela fa aoka ihany aloha amin'izao ka. Sao vao maika izany indray tsy ahitako anjanako tsony. Efa nampitandrina mantsy izy mba tsy tantarako an'izany amin'izaniza. Andeha hody amin'izay aho fa efa napetrako amin'izaka ny fiandreketana ny reto. Lasa vera masotoana ireo dia raha pitsindray a. Tena alina marina. Efa nivaloraka izao. Isakana taksi etsy aka. Fa iza koto bandy manantona aty. Panendaka marina. Fonjeo fa lasa no mipoketrako. Ohatray. Voasaika hitsoaka dia nisy olona mipotra tampoka dia navoray ny tanany. Tsy afanetsika teo tsony ilay mpanendaka. Mandehana miala fa mbola tsy tia-mona lary tovolahy. Omeo moramora ilay poketra. Lasa ho aho. Tika ilay poketra ndry lalasoa. Orila, fa tena ndry ve io? Fa matahotra ndray ve tia namako ty e? Tsy matahotra fa gaga fotsiny hoe manao inona ty ndry? Mijery ndry ako. Fa misy inony? Tao mangovotra be ndry? Orila, mba lazao any tena marina. Iza marina ndry ty e? Dia izy namandry tao amin'ny hotely iny. Lalasoa, mbola tsy fotoana tokony halalandry ny marina izao. Izay fa lasa manaraka indray. Tena lasa mampatahotra andry mba hamarina moa. Tsy orila hitako taloha mihitsy ndry io fa olo-kafa tanteraka.
Za ihany akitya mbola ho fantatr'indriany ho any marina fa mbola tsy izao. Misy taksi ny desakany velomy. Ohatray fa lasa iza tampoka teto anilako. Tsy hitako hoe lasa iza. Mistery amiko iny zazavavy iny. Tena mba masina moa. Tena mialatsiny aminao raha matoky lalasoa. Voatery tsy maintsy mitananao aty zay fa tsy nanaiky ny havan'le tovolahy maty tao amin'ny hotelinao. Tsy maninona raha izay nitanareo fa mety tompoko. Fa averiko aminareo hatrany nefa fa tsisy hidirako izao rehetra izao. Tsy mpanondra nataovan'olona izany zahay fa olona sendra nanofa chambre ao aminay ireny maty ireny. Eny mbola mandeha neny fa nadiadiny. Fa ny zavatra mahagaga dia maninona anao aminareo no mitranga ny loza. Tena tsy fantatro tompoko izay anton'izany. Dia sanatria misy hidirandriva io izao raha zao ro rila. Fa ny anatamiko mantsy indreo maleriva dia zaho ahitana fahaton'olon'izao indray tao amin'ny hotely. Mialatsiny aminao zay raha matokely voatery mitazanao aty zay mandra-pahitany marinao ambadika izao sady arovananao amin'ny ainao koa anie izany. Mbola tezitra aminareo mantsy ny havan'ny maty. Lasa malaza ratsy be any ny hotelinareo fa hoe pakataovy. Izay hitanareo fa mety tompoko atao. Brigadier, eto any aloha ty zazavavy ty. Tsy maintsy hitadiavana vahaolana aingany ty raha fa amin'olona tsy manatsiny ty. Raha ny filazan'ny havan'ity zazalahy maty alina ity mantsy dia hoe nisy tovovavy nanao fotoana tamin'izany ho aly hariva. Dia izao maty tamin'ny fomba mahatsiraviny izao izy. Mody nentina namonjy chambre kay teti-dratsiny tao ambadika izany. Tsy maintsy manao velam-pandrika izay manomboka izao alalana ny tena marina. Ary tsy maintsy ho tratrana ianao ry tovovavy izay rehetra ao ambadika izao raharaha izao. Ny mahagaga koa ny dia maninona ny havan'ity lehilahy ray ity foana ny tena lasibatra amin'izao raharaha izao e. Inona ary ny tena ao ambadika izany zavatra rehetra izany. Tena tsy mazavazava ka. Mila fanadihadiana daholo izany rehetra izany. Dia voatana aty amin'ny pôlisy tokoa moa ana zavatra tsy nataoko akory azy. Ataoko ahoana ny famonoana olona feno ampobiana toy ireny. Tsy ho vitako mihitsy fa olon-kafany ao ambadika izany. Ohatray fa paobasy ahoana koa izany. Tohatra ny amin'ity toerana ihany anie izany fa misy inona. Fa paobasy ahoana koa le teo e. Misy inona? Zany ve? Tonga dia aza vela tafavoaka tsony. Misy olon-droa tafiditra hoy eo. Tsy hay hoe anao inona fa niditra sokosoko. Aleo rangalo jerena. Iny fa tafiditra ty an-trano ity. Iny manaraka lala tsara ity. Fa ahoana ary ny tsy nahazaka nandrizalahy azy tao ivelany tao e. Lehilahy sy vehivavy manao akanjo lava mainty misy capuchon. Tena reto le hitako tany amin'ny hotely namono olona tao amin'ny chambre. Atreo basy tsara fahany ty atanako ty fa ambony ny tanana. Ohatray fa atao tsy mijanona akory. Tonga dia asio ry zalahy, aza asiana fisalasalana tsony. Ohatray le toa tsy mety voa akory anie izany e. Manatsotra ny tanana ry zareo dia toa mivily ane ka fa mibala. Fa iza mariny reto e. Sady ohatrany olona hafahafa. Raha so hoe jereko tsara veto. Mena be ny masony. Vampiry reto marina. Tsy diso mihitsy ny eritreritro. Asio foana ry zalahy, aza melana mihitsy. Oay le ty e.
tena azo no ry zalatery fonjeo izy e tifiro avy atrany tena ry zalamonjy teny indray no azony voakaikiny amin'ny tenda tena tsy lasa tsony ty tsy voatoarytsika reto fa aleo aloha miafina sao tapitra matetotsika avia ty ny lalana ary aleo amin'izay antso renfort aloha fa misy inareo ambadika nto mandre feombasy maro misy manafika sa dia sanatry ny havandren'olona maty ireny ny tonga hitady aty nefa tsy avelandreo polisy dia raikitra ny ady ifanaovandry zareo. Lalasoa andao manaraka anay mivoatao orila fa ahoana ny atongavanao ato somba manofy ary tsy manofy izany dre andao anaraka anay fa hanavitra indrina tondianay orila lasa matahotra anao indrindra fa io namanao io tsy manino izany ankizy fa inona ary ty mivoatao aingana dia andao andehtsika hoentinay manaraka anay ianao fa mifofony anao daholo ny olona so dia vonoanareo any koa tsy anaraka anareo izany avelo foanao eto aleo toranina dia voazina rehefa tonga any zay ary leo bataina amin'izay andao hiala aingana amin'ity toerana ity ka ohatray ovinia tontoranao lalasoa zaho akiny mety orila andao andeo allô ato zay ary mbola ato le olona tonga dia sakanao ivelany aza vela ho tafavoaka tsony fa tonga dia vonoy faty da andrema tsara nareo dao amin'izay ry zalahy hiala tato fa efa tonga ampanampy antsika zany efa mitifitra izany ry zalahy ovinia voadidanytsika tsisy lalana tsony azokony aloha ty namanao ty aleo zany hiady amin'ny zareo ainga anary ianao io mijanona eo ivelan'ny trano ny elisany ary tena azon'le ty le sipakeliny tazomintsika tao fa ho ataony inona rity ho alainy tova sa ho ataony takalonaina ndraso ary ohatrana ny fantatrokoa ny siparay io zany le mitazona azy io iza mo orila tena io le sipavery tsy hita nandritra ny fotoana lavo zay hitako tsara veto ny tareny ay kosa efa tsy kombakomba ratsy ny reto zao ory zalahy ataovy izay asambelona an'ireo fa mila azontsika velona ireo tena orila mihitsy io sipy io avy aty ny lalana desambory dia mbola miady amin'ny namantsika hafa ireo le bandy namany tena tsy voatohitra intsondreto fa aleo mibaboka ovinia tsy resitsika tsondreo fa aleo milavilevina ovini ovini tsy mbola tsy nandalo teo amin'ny fiainako izany mibaboko izany tsy izay ary vavoa ny sandrinao tsy voatohatritsika ho ary eo iny vavoa le bandy ary aleo atonony eny amin'izay andao andeha dia aiza ny lalantsika apetrao aty amiko le namanao dia ianao mitazomy eto amin'ny valahako lasitsika isa roa ohatray le ty taony kopa kelatra dia lasa nanidina fa hay afaka maniry elatra mihitsy mazava zao fa tsy olombelona tsony ireny fa efa zavatra fatanteraka ory zalahy mba atao daholo ireny namantsika naratra ireny dia ndao entina any amin'ny dokotera zany kay mararo be ny lohako lalasoa
Aitaitryndry aty aminay kindria. Ry lahy, fa inona ny ataoko aty? Aina entinao akeriny Tsy maintsy niaro-ndriaka izay raha tsy izany dia matandry. Fa ahoana ka? Sady nareo ihany angely mpamono olona. Tsy mpamono olona fahatany izany eky izay matoa matinay dia misy antony. Inona ny antony namononareo andren'olona atao amin'ny toeram-piasantsika ireny? Ahoana moa no lazandry fa izay no nanao an'izany ka? Hitako tamin'ny caméra de surveillance akia. Tsisy afa-tsy nareo no nahavita an'izany. Aza manome tsimba fahatananay akia. Eno kely aloha ty tantara ity. Ahoana moa tsy hamezako tsiny anareo fa nareo mandatsaka ain'olona ka? Eny dia mingavy andry ary mba eno kely aloha. Eno ty zavatra tantaraiko andrity. Indray andro nisy tovolahy iray, 20 taona izy tamin'izany. Zanako lasa hirana ara-pivelomana. Nanana herim-po betsaka nefa io tovolahy io mba ho tafita amin'ny fianarana. Tamin'izany dia niasa tamina olona iray izay izy sady nanao ny fianarana hatrany. Ratsy saina be nefa io mpampiasa azy io. Nataony foana izay tsy ahatafita fianarana an'ilay tovolahy mpiasany. Na amin'ny fotoana tokony ianarana raha dia forcé niasa. Nefa raha ny fifanarana tany am-boalohany dia tsy miasa ny fotoam-pianarana. Tsy maintsy nanaraka ny sitrapony patron io hatrany izy satria sady miantoka amin'ny fiveloman'ireo ray aman-dreniny. Ny tena loza tamin'izany dia nananjanaka vavy io mpampiasa azy io izay mbola tsy ampy taona. Mody natao izay rahany tamin'io tovolahy io raha bevoka tany ambadika tany izy. Impiry ny torivo-tiavana fa tsy nanaiky moa ty farany. Nisy fotoana nefa nividianany zava-pisotro misy fanafody mampatory ireny dia teo ny nahavitany ny asa ratsiny. Mody nentiny tao amin'ny chambre an'ilay tovolahy mpiasany dia nesoriny avokoa ny akanjony rehetra. Ary mody niarana tory teo ambony fandriana teo izy roa. Tratran'ilay rangahy tao amin'ny efitrano fatorian-jana nefa ilay tovolahy ary avy hatrany dia nidaridarohany tsy nanana ny anitra tanteraka. Gaga be moa ny ianao fa tsy nalala ninina akory. Tsy vanina lahy, tsy vanina fotsiny tsotro izao rangahy. Zanako tsy ampy taona no nahodikodiny lahy. Izany no nambaran'ilay rangahy. Fa ahoana izao hoe? Tsy zavatra fantatra ny Ozy ilay tovolahy efa feno ratra ny endriny. Nivoaka rano vavany sy ny orony fa voany daka sy totontry. Avy hatrany dia niantsoin'ny polisy moa fa tsy niazo efa nazavany teo izy. Nidoboka ponja ilay tovolahy fa mpanolana zaza tsy ampy taona hono raha fitoriana nataon'ilay rangahy patron nanagadra azy. Nigadra nandritra ny taona maro noho izany ilay tovolahy tsy nanatsiny akory. Ary nanomboka teo vao tena tantara be fa taho-pigadrana no fandraisany tamina tovolahy hafa mpandalina tontolo tsy hita maso ireny. Ary nahay mazy mihitsy aza hono. Nampianarin'io tovolahy mahay mazy io zavatra maro izy ary dia nahafehy zavatra maro tokoa. Taty aoriana dia tapa-kevitry ny ala fony izy ireo lahy ary nataony tokoa izany. Nampiasa ny hery izay nananany izy ireo. Nanomboka teo dia nisapana ny lalany. Samy nanana ny diany. Ilay tovolahy iray nanorina trano taty an-tendrombohitra fa ilay iray hafa kosa tsy fantatra nalasa aiza. Tsy izy akory io nanorim-ponenana teo fa ilay lehilahy namako iny. Eo vininy anarana nentina nanomboka teo na dia tsy izany aza ny tena anarany fanjaka hono. Nisiry tao anatin'ny oviniatrany ny fankalainareo olona namotika amin'ny fiainan'ireo. Ary dia tonga manao ny valifatiny izy izao. Ireny olona hita andrimaty ireny dia ankohonan'ilay rangahy nanagadra azy avokoa. Fa tantara marina ve izany tantara indry amiko izany sa angano e? Dia maninona manana hery hafa hafa izy? Makataovan'olombelona? Araka ny fanambarako andry dia mifandray amin'ny fanahafa ovini. Izay no mahatonga azy manana hery hafa hafa ireny. Afaka manidina sy ny sisa. Fosy ran'olombelona nefa ny ilain'io hery ao anatiny ao io. Fa efa hipetrahany io hery hafa hafa io koa izany ndry. Tsy haiko sony akia. Toa manaraka ny zamanazy amin'izay ampanaoviny fotsiny aho. Taloha dia nankahala naoviny ary efa saika nitsoaka ialan'ity toeran'ity fa rehefa nalala ny tantarany dia tapa-kevitra indray ihany nampiasy. Tsy mety ankiza ny mamono olona izany na inona antony Eny fa tsy efa miala amin'izany tsony ankiza raha tsy vita amin'ny valifatiny Tsy ori langa amba kindry io ka. Tena tsy ndry io fa izy Za ihany akity Dia maninona lasa lindra be ndrika? Tsy lindra zany afa manampy anaoviny fotsiny. Ary eo aloha ndry fa hijery azy vetivety afa vo mantsy ny sandriny. Inona ary ty
ty zavatra iainako ty. Tafidika izy tanteraka. Ataoko ahoana ny fialana amin'ity toerana ambony tendrombohitra ity. Ansana daholo ny manodidina. Ode! Ode! Ohatray, mba iza koa raha manaitra amin'ny andro vao maraina izany. Izy zany e. Sokafy ainga an'ity varavarana ity. Inspecteur, mba misy inona? Manaraka anay ianao zao fa misy raha ilainanao any amin'ny birao. Ahoana tompoko? Hita angany zanako? Ie, hitanay mihitsy izy fa mbola nitsoaka. Zany ve? Dia inona hitadiavana amin'izany? Ho fantatrao eo ihany rehefa tonga any. Ary ndao amin'izay fa maika izay. Mekara anaty fiara ianao. Eny ary tompoko. Fa nisy inona tokoa ary. Tantezitra be inspecteur. Dia izay ny zava-nisy teto. Ny masoko roa zao mihitsy ny nahita ny zanakao tonga naka ny lalasoa niaraka tamin'iny lehilahy hafahafa iny. Na nanelatra na nidinana. Asa vao mipira nga iny sa anjely mainty. Tsy haiko tsony e. Fa tena zava-nisy marina ve zany? Sao dia mba mampitovy olona ianao? Efa napetraka ao atao aminay ange ny sarin'ny zanakao e. Ahoana moa ny tsy ahalalako azy? Sady pirofo ihany koa ny nakany namany izay voatazona taty. To tsy mety mino ny saiko inspecteur. Tsy mino hoe zava-misy marina ve zany? Afaka tsy mino ianao fa zay ny zava-nisy teto. Namanay roa lahy ange ny matiny e. Nisy hafa ihany koa na ratra. Mialatsiny aminao andre matoranary fa voatery tsy maintsy mitananao aty aloha zay a. Ianao matsy no atao fandrikatratrarana an'ireny olona fa hafa ireny. Dia ampidinao violo indray zany. Eliko tsisy dirako anie zany. Iza mahita raha tsy kombakombanareo daholo zao. Mody nambaranao fa very ny zanakao mba hanafenanao ny ratsy vitany. Tsy afa miala amin'ity raha ty ianao monsieur Ranary. Brigadier, ampidiry kely any aloha ty rangaty. Mifona re tompoko. Mbola tsy nahita maso anjanako any nanomboka hatramin'ny nanaovako fitaraina aty aminao e. Tsy maintsy hiaro anjanako foana ianao ringa Ranary a. Eto alina izy a. Mbola tsy miverina ihany ry lahy teo fa lasay zary. Aleo jereko fa ela loatra ka. Ivoaka avy ato dia anaraka nyity lalantsary ity jery azy. Dia miakatra eto amin'ny tohatra. Ay malalaka be ohatr' izao ty trano ty. Misy olona miresaka ato anatin'ity efitrano ity zany. Ie, tena ato zany. Aleo eo tsy kolovoko avy eto. Reo tokoa izy roa. Ohatray, fa inona reto ataony? Toa mitsetsitra raha miala avy amin'ny tananao ry lahy lehilahy hafa namana. Fa vampira ve reto sa inona e? Tsy ireo fa misy vango roa ny nifiny dia mena be ihany koa masiny. Tena mampatahotra reto marina. Inona ny ataoko? Amp'izay ovinia. Sao dia reraka loatra koa. Orila, tsy maintsy mandeha mamita ny valy faty farantsika ny io hariva. Ary aka ny rainao fa vao hidy any amin'ny pôlisy. Nikadreny sareo koa e dada. Eny akia, hitako tao anaty fahitana. Tena tsy mety zany a. Tsy maintsy manavitra ny indraiko iny a. Ka andao ary anaingitsika. Tsy maintsy fitaitsika androany. Miaraka amin'ny ara-tovo izay nisopatra tamin'ny fiainako. Efa ao tsara nefa ianao. Tsy maninona tsony. Tsy maninona tsony afaza manandrika. Andeha hanao falifaty indray ondry zareo raha nresany teo. Aleo hitsaitsaka hiala teto aho sao hitany eo.
Lalasoa, andeha kely aloha izay dia mba eto indri a. Fa ho aizinareo? Misy zavatra ho ataonay kely izay. Orila, matahotra rereto a. Entomody a ka. Mbola tsy afaka manao an'izany aloha ankizy izay a. Mba ho fiarovana ny andry dia mbola tsy azo atao aloha izany hatreto. Izay fa lasa izay. Eny ary. Aleo aloha andery zareo dia mitady lalana ialana eto a. Jereo reto izy fa nisambikina ny ala teo am-baravarakely dia lasa nikopa-kelatra ty hoe oviny tomba anjely ery. Andeha jery lalana amin'izay a. Andraso hoe tazamiko aveto. Antsana lalina be ny avy ety. Raha mba zao ny latsaketo a dia tsisy raisina tsony angamba ny vatako. Iodina avaty indray. Tsisy, mbola ohatran'ny teo ihany. Antsana lalina be koa. Ala matevina be ny ery ambany ery. Inona moa ny azoko atao fa dia miandry izay hitondrandry zareo ahiala eto izany. Fa ahoana ry zalahy, misy inona ny ivelany any fa atao feno kitabo izany? Misy manafika? Tonga dia mivonoana daholo. Tsy avelantsika tavavoaka etontsony ireny. Aza miala tao renakato mihitsy ianao a. Tsisy mahafaty anao izany reo raha mbola eto a. Tao maro be ry zareo ny androany. Dia ahoana ny atao? Tsisy avoantsika izany reo fa kalondry e. Tsy maintsy avoakantsika ato dadanao. Ka andao ary. Eny tokoa izy roa. Ary aleo miafina atao ambadika ty zavatra ty aloha no mikendra azy. Jerety ataon'le panty. Ohatrany manatsotra ny tanany havanana fotsiny dia mivily lalakafa avokoa ny paty. Ahoana ny fomba hisamborana any reto? Aleo makabasy koa tsika. Ny amin'ity bandy aloha ty no alaiko. Ento aty letsy ty e. Dia iny koa ny alahy. Maika alozy ty fa nampiasa basy ny olona. Aleo fiainako aty ambadika tsy barika be itsy. Aleo eto mihitsy no mitifitra. Tandremo fa misy bala mandalo izany rovnia. Mifena orinako foana aloha ndry. Tandremo mialala tao fa tsy maintsy jereko izany atao loha ato izany. Tsy mety fo mihitsy reto fa ohatrany mampiasa otibaly izany. Mivoa moramora tao izany fa hitako angelahy io e. Voa moramora oty. Fa izany resahany izany e. Sa? Elange izany re inspekteur Eric e. Fa izy elahy? Izy elahy ho a? Za le sy mibandiny dia davolisany hatramin'izay a. Njaka le bandy kely voaheloko tamin'ny zavatra tsy nataoko akory. Njaka? Le bandy nanjavona teny an-tany mora? Dia iza le namaly lara iny? Mitony tena tony lolo ane lazany e. Tsy afaka etontsony lahy. Tsisy ho azo lisan'izany tsony eto na zana le bandy namako iny e. Apetrako ty basy amiko ty dia mivoatao raha anao raisiraitsika e. Anao raisiray? Eny ary, vao mainka amin'ilay amiko koa zany. Inspekteur Eric, tafahoana ndray tsika. Tena le ry marina io. Ka vonona zany elahy. Zany ary nidaka mandrivorivo e. Tsy makay izany e. Mandaka rivotra fotsiny anenao zany re inspekteur e. Tena mbola varindra reto dia andeha tsatsika hijery ny tata. Iny koa ary valina teo e. Tena mibitika lavitra azon'le daka teo. Ay ve izany herinao ringa inspekteur a. Fa inona marina ny tiany lahy atao e. Maninona ny lasa mpamono olona ela? Tsy mpamono olona izany ary nga ty a. Valifaty tamin'ny nanam-potehana ny fiainako no ataoko. Valifaty? Fa valifaty ahoana? Zay rehetra nanapodika amin'ny fiainako dia fahaiziko avokoa. Isan'izany lisany. Reny olona lazay lisany fa mivonoko ireo dia fianakavian'ny ranganampijaly avokoa. Fa tsy mba tsikaritra elahy ve fa zanak'olona mpiavany ireny e. Ka zarina ninona lahy no ampidirany lahy ho isan'izany e. Satria elahy sy ireo namaly lahy ireo dia isan'ny nampijala ihany koa e.
sady lasady zany nanatanteraka ny asanay fotsiny ny ely ity zay zao dia tsy fantatra elary zany e baiko no azonay fa ela vo eloka nanolana zaza tsy ampytaona tsy hanao aza mihitsy ary nga inspekteur endrikendrika fotsiny nanagadrana nandritra ny taona maro nefa mo tafavoaka soma tsara rehefa nampy ahy le bandy namako iny lava be ty tantara ty fa vitaiko eto mianjara alinahy ohatra izy to miova tampoka ty mivadika mena be ny masiny dia tsiry vangy roa ny nifiny vaompiry tsy mahetsika eto amin'ny toerako anefa natoko tsy mahatsiitsetsafony ty zany ny rako miala ho aza manatona nzaka okizay ndra latsaka hitanao ty zavatra ty atanako ty tena le tovavy nambara favery izy miaraka amin'le dadany dia iny ny ty ataoky manangana lakroa kely amin'ny tanany orylahy fa iny ny ty ataony ry apetrao iny lakroa iny e apetrao iny hoa tsy haiko izay fandraisanao azy fa tsy araka natateraka amin'ny valofatinao tsony aho ampy izay vita izay ary nanenenako aza ny vitako menao teo izy fa tsy afaka mihetsika tsony dra inspekteur ty ny fanafody tsy ahafahany manohatra anareo tsony mpamadika tsy napoziko hoe amadika ako ndry tena mpamadika avokoa ny olombelona rehetra e ary njaka ampy izay efa nisokatra ny saiko tsy te handatsakaina tsony aho tsy ovy ny tsony ianao manomboka izao fa njaka apetrao iny orila mifona ahy e apetrao a iny lakroa iny may ahy e fa ahoana izao e tsisy zavatra azoko mihitsy asumenao ty aloha izy fa hazavaiko anao avy eo e fa tory zaryzalahy dia eto any aloha oka aloha tsisy dikany aminy anie za mifony izany e tsy maintsy ho tafavoaka atao foana io dia inona zany no tokony atao sory ala aminy aloha izy zavatra eny amin'ny zonany iny dia tazony foana ty lakroa ty fa alemy foana ny vatany andraso ary aloha dia zay zay ny zava-nisy rehetra tompoko tsy haiko fa tao ny aina tao anaty azina tanteraka tsy tompony tenako mihitsy aho fa nanaiky izay nampanaoviny afoana rehefa tafahoana tamin'ny dada nefa dia nahita n'ity zavatra ty teny aminy nisokatra ny saiko lasa alako tsy tiako maizina ny zavatra rehetra vitako nanao pakta tamin'ny fanaratsy anie zany dia zazalahy ty e ary lasa nivadika ohatran'izao ie izay indrindra nitaky raha sy taovatony fofoana ilay efa nampetraka tao aminy fa tsy efa namanina mon'olona koa moa zany rio eny tompoko namana satria mbola voageza niaraka taminy aho dia nentina natateraka amin'ny valofatiny ankehitriny kosa dia efa misokatra ny saiko mazava dia ahoana zany ny fomba hakana le namanao taraiky any ambony tendrombohitra tsy maintsy alaina ely koa angamby izy raha azo atao zany azo atao tsara ka dia ahoana moa zany mety hotoy amin'ity raharaha ty monsieur inspecteur tena miteny aminao fa tsisy idiranay izao tratra mifanaratsy koa izana koa dia manao ntsifanao tsy maintsy farana natateraka aloha ty raharaha ty dia hita eo no mety hotoyany mbola misy bandy hafa akoatran'io mantsy mandehandeha any ho any dia le namako tsy aloha makazy any tena mitaintainany aminy aho fa tsy mananelatra afaka maka azy angah ianao io ka to tsy mila helikotso mantsynareo dia lasa manidinako tsy mbola mavita an'izany kosa inspekteur ka andao ary fa hijery heliko aho dia maka azy tsika Andriamanitro, inona ny ataoko fa very tanteraka mbola tsy tafaverina foana ry lasy iny namany io tazana avy eto ilay toerana inspekteur ry e fa to lavitra be any izy zany tena tsy eritreretina hoe isy toerana ohatran'izao aty ala matevina daholo ny manodidina an'ilay tendrombohitra. Ohatray
misy elikoa i manantony iny fa anao inona tena mandroso makatiana izy izany. Lalasoa, Lalasoa, fa aiza ry izy? Oay, ohatra ilahy mikopakopaka anaty elikoa io. Tonga akazo any ry zareo fa lasa aiza le namany. Lalasoa, avy akia. Ahoana nanaovana azy inspekteur? Asay vao mivoaka amin'ny varavarana ambany io fa misy malalaka io. Midiny ery amin'ny varavarana ambany indrindra ery kia. Oke, ho avy ah? Tsy maintsy potehan'ity trano be ity fa fitoeran'ny aizina rehetra. Efa io izy. Midira kia tia, aingana. Ao, diry ianao raha matoa kely. Tsy misy olona tsony ao. Tokony atao sava ao daholo noho ny aso mbola misy olona fa Tsisy olona tsony ao ka. Efa mipetraka nandritra fotoana maharitra tao aho ka tsisy miafina amiko tsony ny atitrano rehetra. aleo jerenay tsara ihany aloha na izany aza ka. Brigadier Solo, ndao ianao miaraka amiko. Fa dia metraka an'ity bomby ity ao tsika. Fa aiza le namandria eky? Tsy afaka niaraka tamin'ny tsony ekia fa nisokatra ny saiko a. Ekena hoe nisy nanapotika ny fiaina fa tsapako hoe tsy mety ny nataony. Olona tsy manatsiny akory no nanaparany ny valifatiny. Orilà, efa ao tsara ndry io. Sao dia mbola misy fanahy ratsy manarakaraka. Tsisy an'izany tsony ekia. Tantara ho amiko tsara fa tsisy zavatra azoko mihitsiny e. Tonga nakany dadadany amin'ny toerana ny tanana azy a. Nisy etra fahafaty zakako teny aminy. Ay nisy an'ilay lakroa teny ambozonany. Avy eo dia nisokatra ny saiko. Izany veky? Raha azoko tsara anie izany dia tsy mety aminareo mihitsy ny lakroa e. Eny ekia. Efa nisy fotoana nilazan'izany tamiko ihany oviny. Nanjaka moa izany fahadiniko. Tamin'io fotoana io voatsaroako fa ny lakroa ny fahavalony. Mandoro ny masony ary mampalefaka ny ery ao anatiny. Efa niteny Andry anie za fa tsy mety ny ataonareo fa Andry moa tsy nanaiko. Na ahoana tsy vahaolana mihitsy ny valifaty, indrindra fa misy aina latsaka. Andao amin'izay ala eto amin'ity toeran'ity ry zareo a. Tena tranona izy no toeran'io. Betsaka ny zavatra hitanay tao. Aleo apoka amin'izay. Ohatray, tompoka sorotana le trano. Eny ekia. Raha va ilay tranon'ny olona teny ambony teny mbohatra. Fa aiza izany izao le namandry iny? Efa niverina any am-ponjy izy. Sady gadranitsoka anie aiki iny e. Dia mino ve ndry fa tsy ahita lalana itsoahanao tsony izy ka? Tsy haiko tsony ekia. Ny tsara aminy dia apetraka eny amin'ny toby fitaizana olona voagezan'ny fanahy ratsy. Allô, efa andalana miverina izay. Fa misy inona? Izany enteny amin'ny hôpitaly ary loha le ry e. Ok. Fa misy inona inspekteur? Torana tsy fantatra hoe naninona tao amin'ny toerana nitazomana azy hono ny zaka e. Dia nasaiko nentina any amin'ny hôpitaly aloha. Izany ve? Fa naninona tampoka ary izy? Sao dia le trano voarotana? Mety ho izay tokoa. Nisy herina mifandray azy taty. Manana hery tsy takatry ny saina anie hoa iny olona iny e. Tsapako. Mbola tiako asindry fanazavana koa mahakasika an'ilay toeram-piasantsika. Tsotra kely ekia. Efa elana naneritreritra hivarotra azy io ilay patron antsika. Dia nohararotinay tamin'izany. Novidinay mba ho tantanandry e. Ay tokoa moa. Ka gaga mantsy ako. Dia atao hoana amin'izay fa nikatona angehaka ilay izy. Mbola tsy haiko eky fa rehefa vita milamina ity raharaha manahirana antsika ity dia miverina miasa tsika. Marina kizanao Rila. Tsy miova mihitsy ndry fa le namana be fitiavana foana. Ndriko. Mampisiraty eo nanolotra ho anareo teo. Sony tambangy. Tantara indray miaina nosoratany Alba Tefson. Novelomin'ny aritoky sy miarotso alimangina ary mizaratre malaza. Niaraka tamin'ny fanirandry sy Domona Lapura. Raha tanjona no nikirakiran'ny lafiny ara-teknika. Fitiavana valisoa no nandray feo. Aritoky no nanatontosa. Sony tambangy.